Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. indray mandeha dia nisy kristianina anankiray namangy lay antitra anankiray izay velo tebotebo tokoa ny amin'izany atao hoe famelan-keloka omen'Andriamanitra izany. Dia hoy ilay kristianina tamin'ilay lay antitra, andenga ataontsika ohatra hoe hividy zavatra ho anao any amin'ny trano fivarotana anankiray alohako ny vidin'ilay zavatra dia ilazako ianao akazy. Moverikaky mbola ilainao indray ny hitondra volakana azy? Tsy hoy ilay antitra namaly azy, satria efa voalohanao ny vidiny koa. Dia hoy indray ilay kristianina nanontany azy, move ilainao ny ampanantenan'ilay mpivarotra fa andony vidiny indray ianao rehefa any aoriana any? Hoy ny navalin'ilay lay antitra, efa azoko maimaim-pona anie izany. Dia toy izany koa ilay kristianina ny famelan-keloka. Efa nalohan'i Jesosy ny onitra rehetra momba izany. Oje, hoy ilay antitra namaly, sady nangano any ny ranomasony. Mibaribary eto anatrehako izao fa maimaim-pona ny famelan-keloka, satria Kristy no efa nividy izany tamin'irany ka nanome izany ho ahy. Dia manamafy izany indrindra izay voasoratra ao amin'ny Isaia 1:20 manao hoe, avy ary ifandahatra isika hoy Jehova, na dia mena tahaka ny zaka aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Rija malala taon Kalvari nonomboina lay Jesosy izay nisoloay na voninyainy manoto Izay melokao nefa novidiny ho isan'ny zanany na voninyainy mba ho aisoanao sitrapo ijalianao nefa Jesosy zay lay fitiavanao AWR téléphone 034 06 797 62. Natao fanze
izao livoadiao tianotintsony tiampisi fanindrony anao nafoninyainy mahoay soanao natolony antsitrapo ijaly anao nefa Jeso zay lay fitiavanao AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Fifaliana ho ahy Ilion Andry amin'ny tantsony miara-mianatra ny ten'Andriamanitra aminao indray amin'ity anio ity miazakazaka ny toedrara ny fiovan'ny toejavatra rehetra maniero an-tany na amin'ny tontolo iainana na amin'ny ara-politika na ny fiarahamonina na ny fahalalana ny teknôlôjia miova aingana dia aingana daholo zany rehetrarehetra zany ary malasa fisainana rehefa mieritreritra an'izany dia matsiaro le teny Jesosy hoe raha tsy hafainganina manafaingana ny zavatra rehetra reny toejavatra reny. Le Andriamanitra izay hany malala ny ho avy tompony ny ho avy no tokony hiarahantsika tsy tapaka raha tiantsika no afaka hiatrika ny ho avy ampaombiazana ihany koa. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra amin'ity anio ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha izay ny an-danitro misaotra anao izay satria tombontsoa malalaka nomenao anay hiara-hianatra ny teninao. Mangataka anao hitany mpiara-mianatra rehetra amin'ny alalan'ny fanarahana zao fandarana izao mba samy hahita tombontsoa, samy anana fahalalana hiatrehana tsara ny ho avy amin'ny fianarana ny teninao. Ary samy azo fanantenana sy heritsaina hiatrehana ny fiainana ndio sy ny ampitso. Angatahana amin'ny anaranao Jesosy eo ny fanazavantsaina avy aminao ary mba ho tafita aminay ny tanjona kendrenao amin'izany fiarah-mianatra ny teninao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Baiboly dia azo lazaina hoe jiro manazava ny ho avy. Ireo faminanianao amin'ny Baiboly manokana no lesana amin'izany. Tena jiro manazava ny ho avy, ireo faminaniana nomen'Andriamanitra ny mpaminany voasoratra ao amin'ny Baiboly. Fomba ny olona ny manahy ny amin'ny ampitso, ny mitsinjo ny ho avy. Na mantra izy na manana ny ampy dia samy tsy misy mihety mionona amin'izao fa mandefa nofinofy mamina vina ao an-tsainao izay tokony ho fiainana iainana amin'ny fikendrena ny tsaratsara kokoa hatrany sy ny ambony kokoa hatrany satria lanja miakatra ho ny fiainana. Na ho an'ny isam-batan'olona io na ho an'ny fianakaviana na ny fiangonana na ny fikambanana na ny firenena. Rehefa mandeha amin'ny hery maha-olombelona fotsiny anefa dia matetika mijabaka hoy ny fiteny, dia rehefa voadona dia mirepirepy. Ilaina ny fivavahana, ny fanontaniana an'Andriamanitra. Kanefa koa Andriamanitra tsy hanao izay anjara asanao, fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia mangatà fahendrena avy amin'Andriamanitra ahafahanao manao ny anjara asanao. Raha tsy izany ianao dia tsy maintsy ho voadona, ary voadona mafy mihitsy. Voandray lesona indray. Ao ny miazakazaka ny amin'ireo olona manao azo mahafantatra ny ho avy, ny mpanandro, ny mpiskidy, ny mpanontany ny maty, ny pahita, amin'ny alalan'ny karatra, ny vongana kristaly, ny soritsoritra amin'ny felantanana, sy ny sisa sy ny sisa.
fijerena ny vintana mikintana zany rehetrarehetra zany a dia tsy hafenina antsika fa tsy avy amin'Andriamanitra. Be deaibe ny tanora ankehitriny ny olona betsaka koa za tsy mahafantatra an'izany hoe tsy ara-dalàna zany, tsy eken'ny tenin'Andriamanitra izany satria fantatsika fa ao ambadik'ireny no miasa Satana. Ny tena mahazendana dia ny firenena atao hoe mandroso sy mivavaka amin'izao fotoana izao ny tena aombiazan'ireny karazan'olona ireny mahagaga ary mampiaiky volana ny fahaizany mandropoka maka ny fon'ny olona izay mirefarefa aminy satria maika nivoatra maika hita vokatra aingana sy ny sisa dia tatazany fotsiny. Dia vola makarena tsy toko sy foroana moa no miditra amin'ireny olona ireny, le olona izay milaza ho pahita, mpimasy sy ny sisa. Hitantsika fa tsy mahafoana ny finonom-poana zany ny foto-kevitra ara-tsaina ijoroany zao sivilizasiona hitantsika hoe mamirapiratra maneran-tany zao, izay tsy mino afa tsy zavatra efa misy pirofo azo raisin-tanana na koa azo anaovana asa marika mazava ara-tsiantifika. Zany no malaza amin'izao fotoana izao kanefa ao anatin'izany tontolo zany dia feno finonom-poana mahazovahana aoka ry havana ho resy lahatra isika fa tsy ny siansa fa Andriamanitra izy rery no afaka mameno ny banga feno fanahiana miafina izay mitoetra ao amin'ny fotsika ra olombelona. Nomena saina isika ny tenin'Andriamanitra miteny mihitsy hoe koa manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo izay tsy miasa aoka izy tsy hidana sy ny sisa. Manana anjara ndraikitra lehibe isika, hery nomen'Andriamanitra antsika sy tolo-tsaina fa anjarantsika manatanteraka ekeny zany fa ny hoe mandeha tsy misy an'Andriamanitra dia betsaka no efa nanandrana ary mino aho fa mety efa nanao an'izany ianao kanefa hitantsika fa tsy mahomby. Ny olona mitady fahasambarana ny vela ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy mahita mihitsy, tsy hitany misy le fiadanam-po izay fototry ny fahasambarana. Ny Baiboly dia mampianatra antsika fa natoinona fizotry ny tantara, natoinona toetra sehon'ny fanjakana samihafa eto amin'ity tany ity dia mbola Andriamanitra ihany hatrany no tompony teny farany, izy no mpitantana ambony rindra. Noho izany ny fanantenantsika dia fanantenana hafa karazana satria fiandrasana ilay zanak'Andriamanitra mpamonjy antsika izay miazona eo ampelantanany no avy ny olona tsirairay avy, ny fianakaviana tsirairay avy, ny firenena tsirairay avy. Tsy ao amin'ny fampanarana-po, ny filany nofo sy ny filana raha materialy no misy ny fiadanam-po marina. Mety isy zany fa voafetra kely ary matetika aza miafara amin'ny zavatra mampididoza foana satria tsy misy fahendrena mihitsy. Ary izay mahatonga ny Baiboly miteny amin'ny Jaona 2:17 manao hoe mandalo zao fiainana izao sy ny filany fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no aharitra mandrakizay. Mandalo zao fiainana izao sy ny filany fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no aharitra mandrakizay. Tsy vitany hoe ahita lalana mazava izorana tsy hisy ny olana amin'izao fiainana izao fa aharitra mandrakizay ary tsy ny hoe ny fanahany fotsiny araka ny fampianarana inonony be sy ny maro no maharitra mandrakizay fa le olona mihitsy izay velona manana tongotra aman-tanana ane no atsangan Jesosy amin'ny maty akoatran'ireo tratra velona dia ireo nolazainy fa handovan'izany fiainana mandrakizay izany raha toa ka tsara amin'ny fifandraisany tamin'Andriamanitra talohany nafatesany. Raha eo amin'ny fasana fotsiny no fara fiainana andrasanao sy antenainao dia mahantra indrindra ianao. Fa misy ny fiainana any akoatry ny fahafatesana dia fiainana tena fiainana ary fiainana mandrakizay. Mbola ho ianarantsika eto zany.
ny tompony hanampy atsirairay amintsika mba hatakatra izay tiany holazainao amin'ny teniny ary ianao fanandramana mazava ny amin'izany hoe fiarahana amin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainana sy ny adidy andavanandro. Izay indray aloha ny anio fa manao mandra-piona vetivetindray ny mpiara-mianatra aminao Ilion Andriamitanjo. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Ny fiaviany Tompo tsy anganongana akory, fa izy no ny teny aza sondriantory, tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry, satria misolika fitaza dia efa nilany eo, fa vonony sanora atao isatsekondra, satria fotoana mamy zany fiaviana izany. Tarika miora. Ny fiaviany Tompo dia hanasanantsika azavarimbarina ny fety tsy taisa. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Tonga amin'ny fotoanany fanomezana isika atao anatin'ity fandaharana natao mba hanampiana ny tanora indrindra sy ny ray aman-dreny ity. Manasanao zahay hakatoerana tsara fa iresadresaka mahakasika ity fitiavana ity isika, satria misy tokoa aneny fitiavana sandoka dia manahoana ny vokany. Hiarandray lesona miaraka amin'ny namana Elion sika dia hanaraka tantara iray avy hatrany ary anomboana ny fandaharana. Fitiavana sandoka. Tantara nosoratan'ny Fanjaniaina, andrenesana ho an'ny Zoanitra, Samma ary Nartina. Fa maninona ndry miboramena be ohatran'io sady maninona misisika any fa mba misakisana ho ady. Andraso aloha fa sa misy mahity mahasositra mihitsy ny olona ohatranonay ry Kevinina. Zany itsy ankizikely tsony ka hoe ho tantanana sy fehezina foana Fa misy inona? Tsy avelany anao sipa nefa ny ankizy vavy mitovy amiko manao an'izany dia maninona koa zao? Ay ve, zany foana ny ataon'ireny olon-dehibe ireny fazakaka amin'izany ry. Tsy ho lehibe feny taona eo angasa fa tonga dia anambady miala ao an-tranonay ao fa leo be sermona. Mirana, iza no vadindry? Iza ny tiany Kevinina? Za ohatrako. Za neka tena tiandry Ka? Mirana, manahirana, raha vo ilozana mahafanina sady mahamanina. Tena marina ve zany? Eno hoa. Eny za koa aloha te hiaraka aminao mandrakizay Zany dia tsy misaraka tsontsika eno hoa. Nararandray aman-dreny azy tsika vo maikindry tiako be mihitsy. Zany? Alefa ho porofotsika aminy fa hivaditsika ny orinany. Tena marina? Tsy te hisaraka amindry zany tsony mihitsy Ay, ary aza malahelo ohatran'io tsony fa sy mba le endrika kely mafaty. misatra Fa hono inona zao ny tena hitiava Mirana anahy? Kevinina koa
Tobotoboka be zany ny foko raha vao miteny an'izany ianao hita ao jereko tiako be manona ny anaranao le hoe Kevin. Indrindra rehefa ianao le mitendry gitara sy mitaingina motocross iny hay tonga de babo ary Kevin zany ary inona kosa ho any tena mba hitiavanao anatin'ireny zazavavy be dehibe ireny Mirana tiako be ndry zany tiako fotsiny tsy asiana hoe nahoana naty vonana satria maty amin'oroka sy safosafona kendry Mirana misy fotoana tokony hanaporofotsika an'izany fa tena mifankatia be tsika azondry ve ny tiako teneniny hoe anao firaisana ranofo ve eko andray ka tsy lasa loloatra ve zany ry Kevin fanao ny mpifankatia rehetra ki zany zany no atao hoe porofom-pitiavana ary avy amin'izay eto ny ilako eto ka mianatra mihitsy aho zany ry fitoka tsy vitako ty devoir ty fa mba ampio ahy Mirana manam-potoana vendry andinihana tsy akijanona andro manalina an'io Facebook io de tsy vita ndry ny andinika sy amitan'io devoir io ka ohatry marary ny endohako zany marary eny mboa tena niova mihitsy tia mirany ty hatry zay nirahany tamin'ny Kevin zay lasa olon-dehibe lasa mihetsiketsika kosa aloha saingy ny fianarana indray ny tsy vitako aiza koa noty lasa ratsy tara lava amin'izay avonandry daholo ny akabiazan'ny ankizy vavy fa saro-piaro loatra amin'ny Kevin ny kialamirana mahay miresaka koa ty fidy ty satria mbola tsy tratran'izany ka zany no mariny nahoana kosa moa tsy ho saro-piaro le ankizy vavy kosa ny ohatry ny adala mahita ny bogosité an'i Kevin zay ty adala ho ny fitenenanako adala mihitsy moko ny vangabao any am-pianarana tsy resahana tsoa fa mandainga amin'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny samy namako daholo ny risy Kevin kanefa raha ny fiarahana amin'ny olona ary kala ny lasa tsy havitana fianarana fa mampiemitra mampandaingy mara tsy fifandraisana amin'ny hafa dia aleo ajanona mbo mariny ajanona hony zany manahirana zany ry fidy zay azy efa mifanaiky fa hivadiko ianao indray tiano anakorotana anay ianao koa tena mba tsy namana mihitsy tsy manakorotana zany fa mandamo fantatro tsara ny toetra ny Kevin nefa tsy ndrirery ny erahany aiza koa zany no iziko aza maika andraikitra n'izany ivady zany sahady satria tsy mbola matotra amin'izany zao taonantsika izao miala koa ty fidy ty atovy aloha zay atafita ao tsy maintsy tafita eo foana hoy ianao ary mipempenina mihitsy mirana mitady ainga ao amin'ny FB hono Lazara raha mamaly azy atsono hono tsy mandray telefonina mihitsy na mamony telefonina aza indraindray fa ngany adinareo tsy niady le zay fa mba misy zavatra ataoko de variana any aloha ny mirana koa ngy le se efa ho lavy ty antsoantso ty makaleo ihany lasa makaleo indray nga hon'le zanak'olona lazaina fa tsy hisarahana mandrakizay ka maninona raha mitsotra aminy gafa tsy ampy filafilaina ohatran'io izy la koa le sy be sermonina be zany marina ko sermonina hoana tsy atao eo masony mirana lesy fa eo mihitsy ange le olany
fa misy inona ohatrany tena nanenina lesy niaraka tamin'iny zao vao tsapako hoe tsy tena tiako izy fa pitie fotsiny ny tena nanosika ity azy am'le izy lehibe taraina sy le hoe tsy tia ny dada sy mamany fa le hoe fepehezina foana de mba nomeko fahafapo kely fotsiny izy so de mba ela kosara ny nanararoatra azy hoe mitady fitiavana izy de nanaiky anao firaisana ranofo mba azahoana fitiavana aminga zany ve moa lavina lesy de noho ny vita ny natao de hoe tsy tiana ndray izy de ampirafesina zany ny zanak'olona fa inona kosa mampisipy raha tsy asiana n'izany sady mba tiako andramana daholy aloha le karazam-behivavy rafidy kevinina ny lahy zao mba firy izavy azafady vao mieritreritra fotsiny aho hoe raha be voky ty sanatria de aiza ny tany aliako ho velomiko amin'inona ny zanak'olona sady lava tsy matahotra aretina amin'izany ny tety vehivavy zany sady matahora letsy an'Andriamanitra fa mba kristianina ihany anieny teny zay indrindra angely izy efa mifanaraka izay hoe hivady any aoriana kanefa ohatrany tsy mety tsy tiako koa anefa hoe raha hoe le avy amiko mihitsy no ampisaraka fa iandrikendry toana isarako amin'iny ka atsoy lesy izy de aoka nareo mba hifandamina Kevin hitako ihany ianao farany efa niasa aloha mihitsy aho hoe taiza foana ianao nefa tena mila anao tia hitanao mafy mihitsy ane ay zafady indrindra ary mirana fa tena nisy zavatra nanahirana teo de naleoko mihitsy aloha nakasaina tsara zay koa nge ny antony ionako aminao misy zavatra tena tiako lazaina aminao mihitsy zany lazao fa tena vonina iaino anao rehefa nandinika sy nandalina tsara ny fiarahantsika ho de resy lahatra fa ivatsika ohatrany tsy mety amiko tsony ianao maninona tena leo fampitsodrandro mirana tena mifona aminao afa mbola tsy matotra raha nylaza hoe tianao ary ny fanaiko fa hiaraka mandrakizay tsika kanefa rehefa nitombo ny taonako ny matotra de nijery maha olona rehetra fa tsy manao fitiavana jambana lafy nitokana fotsiny de kevinna eny efa fantatro fa matoy ianao miala tsy te ionaniko matetika tsony tsy miantsoantso na miresaka amiko amin'ny FB tsony de tsapako fa miova ny fitiavana ho ahy vitanao ve zay tianao natao tamiko de zay ianao vao mahatsapa fa tsy tia atsony nefa tsika efa mifanaraka fa ka mety miova nge ny zavadrehetra ary mirany tsy aleo ve zao de misaraka toy izay rehefa ho tokantrano vao hifandritaka miaraka ihany nefa tsy mifankatia akory tsy mety zany ry mirana ka diso ariana loatra zany Kevin ka zay no izy be foka maninona zany tia matotra anandray de mody mampiresaka eo fantatra ianao fa tsy tia atsony kanefa raha mba afaka ny safidy de niala ihany koa kanefa diso ariana loatra efa fantatry ny ray aman-dreniko zany ary tsy manaiky zareo fa tsy maintsy atao ny mariazyntsika na tianao na tsy tianao ormirana zany so de mba tsy zany nametraka an'izany fa ianao ny solafaka tany de zany fandrianao eto mahita amin'ny motoako sy ny fahaizako mitendry gitara ary ny trano be anay fa nga nisy olo-kafa niaraka tamiko afa-tsy hainao rery aiza moa no nahitako an'izay tany zany ve mba ataonao eny mba fandriako lalina ihany zany hainao amin'ny tokantrano miaraka amin'ny olona tena ty azy tiako vadiko mandrakizay zany kanefa tsy zany zava-misy za koa anemba naneniny eny de inona zany ny hevitra amin'izany ry mirana ka zay tsy manaiky dada sy mama fa tsy maintsy mivady tsika ka za tsy ampitaonako
sady manala baraka ny fiarahamonina sy ny mpiara-mivavaka ho efa 4 taona ny fampitaritarika teny foana ravy be za mifaneritery zany ry mirana ka zany ary anambady tsy vokatry ny fo fantatro zany e tsy kevininy zany a saingy mameritrereeta kely fa ny lelahany e kapaitsita fery za jereo za hitaiza zaza sahady ny fianarana tsy vita miasa tsy misy potika no avoko noho ianao tsy tsatra ny tanjoko ny latsalatsa manaraka ihany ny olona ovadinty milaza losa matsirary zafa nga ianao ihany e aleo alody isaitsaina ohatra marary be zany lohako zany Kevina losanao azany amortina masiny zakafotsy alao aody fa marary be lohako fa marary nga elany to lasa niena sy malomaloka sotrany mahazatry marina mihitsy le tsy le teny hoe tony tsy pakombalany anadray aman-dreny tsy mahavo mafanina mo mahavo mahafaty fa nisinina anambady elesa anambady any mirane ay vy vaovao mahafaly letsy zany a tanteraka ihany ny fandrinareo roa keliko fa sady mandreraka kosa aloha ny fikarakarana an'izany no mahafinaritra aza mandatsa lesy fa mandatsa hony tsy maintsy anambady amirana satria tereniny ray aman-dreniny izy moa za koa tereniny ray aman-dreniko na dia tsy tiako tsony azy izy kinona no anekena olona tsy tiana raha izany efa hoe be voka le zanak'olonako be voka mafengelesy ny mahazo ahy dia tsy maintsy tsara velatsi zany aloha so afa-baraka ny fianakaviana mbola betsaka resy ny zavatra tiako atao velarako ny hoaviko kanefa tsy maintsy hitady asa zany azy zao ajanona ny fianarana satria amelombady amanjanaka zay tsy vokatro ny foko akory mahereza lesy mahery ve moa tsy ahery jereo ny lavi tsara ny fambatinynga ihany ane mirany zany mihitsy lesy fa ahoana ary ananarako an'izay mbola tsy tafiditra amin'izao toerako zao rehefa nimatotra dia fantatro fa tsy tiako izy sy aiko sa fotsiny ny rahako taminy fa tsy no maizy azy ray manontolo zao alesy te tena voany nataoko anambady hitokantrano kanefa tokantrano tsy misy fitiavana zany ve tsy hivadika ho avo be satria hivady tsy fidy ny vokatra ny fanereniny ray aman-dreny sy ny tahotra ho tsarain'ny fiarahamonina fotsiny tsy ho vitako hatrany farany aloha lesy zany tena mialatsiny tsy maintsy hitady zay mba tiako any ambadimbadika any any aka mahereza lesy fa hivavaka ho anareo mba hivany olana dia teneny rehefa misy azo hifanampiany sotra lesy faly miraba ny tanora rehetra ny zokinao Eliandry amin'ny tansoa ndondray ary mba hiresaka momba ny fitiavany marobe mantsy ianareo tanora mpiaino no nangataka an'izany ary nametraka fanontaniana be lehibe taminay izay ho valintsika tsy kelikely fitiavana sandoka lohateny nomena ny tantara izay narantsika teo iny hitantsika teo ny santionany amin'ny endrika isehoany izany hoe fitiavana sandoka izany nitranga ny seho tamin'iny tantara teo iny dia efa mahazatra antsika ny mahita an'izany saingy maro amintsika ny tsy mahay ny makalesona avy amin'izany tsy vitsy koa anefa ny kinga dia kinga ny fahaizana makalesona avy amin'ny toejavatra miseho manodidina azy dia mandray fanapa-kevitra avetrany hanova ny fomba fiaina eo anatrehy resaka fitiavany ity isika dia malala fa ny zavatra tsara rehetra dia misy misandoka avokoa na vola na inona maika mofa zany hoe fitiavana izany
Andriamanitra niny fitiavany voalazo amin'ny baiboly zany dia miezaka Satana hanolotra fitiavana sandoka eo amin'ny fiainantsika ary dia mamitaka antsika izany. Tsy magaga ny fisiany fitiavana sandoka. Fanontaniana be mpanontany ny valiantsika voalohany ary vehivavy nametraka azy. Enoy tsara ilay fanontaniana fa mahaliana. Ny sipako dia 20 taona ho izy. Tena hoe toy ny lasa dala tamiko izy no fitiavana. Zaho koa tena tia azy. Nangataka firaisana aranofo tamiko izy fa tsy nanaiky mihitsy aho saingy rehefa nikiry izy dia nekeko ihany. Ny zavatra tsapako anefa dia arakaraka ny nanekeko anao an'izany taminy dia natsiaro ny fikitra taminy aho. Nefa ny zavatra hitako teo aminy dia izao. Arakaraka ny erahanay nanao firaisana aranofo nanomboka ny ena tsy kelikely ny fitiavany ahy. Dia nanjary nahita lafiratsy ny betsaka olazaina teo amin'ny fiainako izy. Nanomboka na mpitaha tamin'ny vehivavy hafa ary tamin'ny farany moa dia nisaraka izahay. Nalahelo mafy saika namono tena mihitsy aho raha tsy nisy ny namana nampahery aho. Dia niaraka tamina tovolahy fandray aho mba hanalako ny foko. Saingy azonao an-tsaina fa nanaraotra fotsiny ilay fahabangana teo amiko izy. Ny ekeko izay nangatahany tamiko mba hamaliko faty an'ilay nandao aho kanefa tsapako fa nararotony fotsiny izany satria tsy izany tena tiany fa ny firaisana ranofo tamiko fotsiny. Tena dala satria tsy nisy fiantraikany tamin'ilay olona tena tiako nefa nandao aho tamin'ny voalohany ny fanaovako firaisana ranofo tamin'ity mpanararoatra aty. Teraka olana ho aho fotsiny satria voatery nanala zaza. Fanontaniako dia izao, tena fitiavana ve ny fitiavan'ny tovolahy ny vehivavy sa fitiavana firaisana ranofo fotsiny? Ary izany dia ahoana ny fomba halalana hoe fitiavana firaisana ranofo fotsiny manosika azy hilaza hoe tena tiako ianao? Satria hitako sy fantatro fa tsy zarery ny manontany an'izany. Fa saika ny namako vehivavy rehetra mametraka an'izany fanontaniana izany mihitsy ary mahatsiaro voafitaka simba ary leo dia tsy vitsy no miteny hoe aza miresaka fitiavana amiko fa mahatsiravina azy izany fitiavana izany. Tsy ny tena fitiavana nefa ny nahavoa azy fa fitiavana sandoka. Izao no azo lazaina antsika vehivavy mahakasika an'izay ary tsy ahodikodina ny resaka na tsy atao mivantambatana koa aza, tsy hatafotoana indray aman-dreny sasany izay mety sahirana raha mihaino an'izany satria tsy mitovy intsony ny zavatra misy ankehitriny sy ny taloha. Tena tsy mitovy. Ho alefantsika tsikelikely ny resaka ny vahaolana. Efa nianarantsika teto fa tsy maintsy ampatsiahivina fa fotoana ny andrakandrana dia iraisan'ny zatovolahy sy sadovavy ao anatin'ny sokajy-taonany adolatseto. Manomboka hatrany amin'ny 17 taona, ny any amin'ny faritra hafa aza fa manomboka amin'ny 10 taonany, ka hatrany amin'ny 20 taona ho an'ny zazavavy ary mbola hatrany amin'ny 15 taona na mihoatra aza. Izany vanim-potoana izany amin'ny ankamaroany zazalahy, indrindra ireo tsy nahazo fanabeazana tsara avy amin'ny ray aman-dreniny, dia manjary elabe mihitsy vao tonga amin'ny fahamatorany. Arak'izany hoe andrakandran'izany moa dia tia ny andramana avokoa izay heveriny fa tia no fantatra na ataony namany na mahasoana tsy ka tsy resaka firaisana ranofo ihany no andramana fa eo koa ny zava-mahadomela, ny sigara izany, ny toaka, ny rongony sy ny sisa. Tsy mba zavatra tsara no andramany matetika fa saika zavatra ratsy daholo. Ary ny namana no tena mitarika. Teny ilaina aloha izany averina ihany ny mifidy ny namana iarahana ao anatin'ny sokajy-taona io satria manana ny hery miasa mangina be dehibe aminao ny namana mitovitovy taona aminao na tianao izany na tsia. Indray aman-dreny rahateo moa efa samy miasa dada sy neny dia any amin'ny namana izany no tena hifikirana mafy. Dia tafiditra amin'ny zavatra tsy tokony atao indrindra fa amin'ny resaka firaisana ranofo. Ary ity koa ny tena olana tonga hatrany amin'ny oniversite. Rehefa tsy manaiky anao tahaka azy ny namany dia tsy ataony namana intsony. Dia betsaka ny manaiky anao an'ilay ataony namany noho ny fitiavana namana, matahotra ilozany namany dia mifangaro fitiavana andrakandrana be dehibe izany, indrindra fa ny firaisana ranofo. Ny vehivavy anefa ny tena mahita fahaisana. Ka rehefa manana namana ianao
dia aza fenina ndray aman-dreny fisiany zany namany zany. Fa ndray aman-dreny na ny zoky mahatakatra hoe tsy namana tsara ity. Miankina be dehibe amin'ny fanabeazana raisina avy amin'ny ray aman-dreny, avy amin'ny zoky, ary ireo mpanabe tsara sitrapo. Tsy pihana tsara mihitsy hoe mpanabe tsara sitrapo satria misy mihitsy ny mpanararoatra fotsiny. Miankina amin'ireo rehetrarehetr'ireo no avoaro ny tanora amin'ny fanandramana zavatra manimba azy na tsy indrindra ao anatin'ny fotoana ny adolatseto. Tafiditra ao anatin'izany resaka firaisana ranofo isika, ary tsy vitsy ny mahita faisana tahaka nyity tovovavy mametraka fanontaniana ity. Ny tsy fahampian'ny fitiavany eo anivon'ny tokantrano koa dia nisan'ny manamora ny fidiran'ny tanora amin'ny fanaovana firaisana ranofo mialohan'ny fotoana. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tena fitiavana anao sa fitiavana firaisana ranofo fotsiny no manosika azy. Ary tsy ho an'ny sokajy-taona adolan-tseto fotsiny ty fanontaniana ity, fa amin'ny sokajy-taona rehetra mihitsy, saingy amin'ny fotoana mbola tsy mamatotra ny lehilahy ao anatin'ny fahatanorana no tena mipetraka ny olana. Ka akoatra ny mahandrak'andrana azy dia tsy fantatry ny zazalahy ao anatin'ny sokajy-taona adolan-tseto hoe inona marina ny manosika azy. Hiteny hoe tiako ianao amin'ny vehivavy anankiray. Mandra-pahatonga azy any amin'ny fahamatorana izay hatonga azy hiteny hoe tena be dehibe izay vehivavy simbako izay. Zao avao manenina. Raha nenina. Raha olona misy saina ary mandinika tsara dia mahatsapa fa manana didy amin'ny olona izay ny sombainy ny lehilahy. Tsy fantany mihitsy ao anatin'io fotoana ny adolan-tseto io hoe fitiavana firaisana ranofo fotsiny ve manosika azy. Hiteny hoe tena tiako be ianao sa fitiavana anao amin'ny maha-ianao anao manontolo. Raha fitiavana anao amin'ny maha-ianao anao manontolo dia mitaky fotoana ny fahalalana anao vao miteny izy hoe tiako ianao. Fa matetika mijery ny bikanao fotsiny izy sy ny endrikao dia milaza izy hoe tena tiako be ianao. Rehefa maneho fitiavana anao izy ohatrany hoe tena tianao be amin'ny maha-ianao anao manontolo dia sady mamita teny izy amin'izany no voafitaka. Satria rehefa vita n'ilay zavatra nitadiaviny dia miteny ohatrany tsy tiako indray ianao dia misolo olo-kafa indray izy. Fa ny tovavy ny tena voamafy. Ka tsara aloha ny alalany zatovavy fa ela be ny tovolahy voamatotra ary matotra talohan'ny tovolahy ny tovavy. Mahatratratra any amin'ny 5 hatramin'ny 8 taona na mihoatra aza ny elanelam-pahamatorany lehilahy sy ny vehivavy, indrindra fa milafy ny fihetsepo. Ny hamatotra azy aingana kokoa dia arakaraka ny fanabeazana ny raisiny, saingy nahoana dia matotra mialoha lavitra ny tovolahy foana ny tovovavy. Mitaiza zaza ny vehivavy manambady lehilahy zandriny. Misy ny cas exceptionnel, ka arak'izany maha exceptionnel zany dia zava-doza ilay izy. Ny fahalalanao fa tsy mbola matotra ny fitiavana itiavanao. Ao anatin'ny sokajy-taona, mialohan'ny 25 taona anao zatovolahy, na mihoatra an'izany aza, dia milaza mazava aminao fa tsy maintsy anenenana sy vidiana lafo hatrany ny fanekena ho tia sy ho tiavina manokana ao anatin'izany vanim-potoana tsy mbola mamatotra ny fitiavana izany. Tsy sasatry ny mamitaka sy voafitaka. Ka tsy aloha ve miandry? Be dehibe ny zavatra mbola tokony atao. Be dehibe ny takaitra efa nateraka izany, na ra-pihetsepo, na ra-batana, na ra-piarahamonina. Ka rehefa miteny ianao ny ray aman-dreny na mpanabe hoe aza miditra amin'izany aloha, ataovy izay hatafitanao amin'ny fianarana, dia heno izany anatra izany. Ny cas exceptionnel aza ianteherana. Misy izany, fa amin'ny ankapobeny dia fitaka ny betsaka. Raha vitanao tovovavy fotsiny, ny tsy manaiky avy hatrany, ny hanaiky ny fitiavana tolotra anao, maimaika fa andinika tsara ambavaka na hanao tsi na hanao eny ianao, dia fa fiarovana ngedabe izay. Fa torohevitra omenay anao tovovavy, ataovy aloha izay hampaleo tenanao ara-bola, ataovy izay havitanany fianarana, zay vao mity olona anankiray zay oekenao hiaraka aminao mandrakizay, satria efa tonga ny fotoanany fahamatorana ianao amin'izay. Ajantsika eo aloha satria voafetra ny fotoanantsika, alefaso foana ny fanontaniana amin'ireto laharana telefona ireto.
034 06 797 62. Afaka miresaka tsara sika. Afaka miresaka koa ao anatin'ny Facebook amin'ny alalan'ny AWR Malagasy. MP afenina tanteraka ny zavatra rehetra resahanao. Azo atao tsara koa ny miresaka amin'ny alalan'ny WhatsApp. Fa miantso larana telefony ianao dia miezaka mamaly anao zay mitady ny valiteny arak'izay azonay atao. Manao mandram-peona vetivety indray zany ny zokinao Elion Andriamitansoa. Eny ary ry tanora, aza mandraikitra fitiavan'olon-droa ao anatin'ny taona azo antoka fa tsy mbola mahafeno ny fahamatorana isafidy. Zay namana matoky no ilainao fa tsy hipa. Dia ataovy aloha izay ahatafita fa mbola ho eo ihany ianao amin'ny fotoana mety indrindra. Mandra-pahantitra ao iainao anatin'izany ianao, raha mbola tsy tonga Jesosy, mandra-pahafatinao iainao anatin'izany ianao. Angatao Andriamanitra anampy sy anome fahendrenanao hamakivaky izao fiainana izao, mandra-pahatonga antsika andova ilay tena fiainana mandrakizay. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra teto, niaraka tamin'ny teknisianina Rila. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitansoa. Radio feo fanantenana. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana Baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Faly tafahoana aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitansoa manohy ny fiara-mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandarana vokarin'ny feo fanantenana. Miara-miasa amin'ny AWR. Ilay tena Josoa, ilay tena izy. Izay indray no hojerentsika akaiky amin'ity anio ity ho toy ny lesona izay efa nianarantsika. Raha fitiana lesontsika teo aloha, ny fiainan'ny Mosesy sy ny fiainan'ny Josoa dia nizotra araka ny tarian'Andriamanitra azy. Nanana safidy tsy hanao an'izany izy ireo. Kanefa rehefa indraindray tsy manao an'izany izy ireo dia misy toe-javatra sarotra tsy maintsy avelan'Andriamanitra ho lalovany mba hahatonga azy ireo resy lahatra fa tsy natao hisaraka amin'Andriamanitra anie isika raha tia hita fahombiazana. Kanefa mihoatra noho izany ny tantanan'Andriamanitra ny fiainan'izy ireo sy ny fomba ny tantanan'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'Israely tamin'ny fitarian'izy ireo niala tany Egipta mandra-pahatonga tany Kanana dia maneho ny fitarian'Andriamanitra ny fiainantsika koa miala eo amin'ny Egipta manandevo ny fiainantsika makany amin'ny fiainana mandrakizay. Miala amin'ny fanandevozan'ny fahotana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ka rehefa mandinika amin'ny Baiboly sika amin'ny fomba takan'izany dia mora amintsika matakatra ny tianambara. Ndao toy zanary. Tsy maintsy dinihana amin'ny mahatandindona azy ny tantaran'i Josoa. Ararina izany. Tena nisy tena zavan-tranga teo amin'ny tantara ireo ady no tarian'i Josoa. So dia verintsika fahangano izany na mety hoe ara-panahy fotsiny. Fa tena nisy. Ary mandrafitra ny ampahany manandanja amin'ny tantaran'ny zanak'Israely izany. Satria ny fitarian'i Josoa ny zanak'Israely niditra tao Kanana ka tsy moramora fa tena ady. Ny ahatonga ny Israelita hanorim-ponena ao amin'ny tany nampanantenaina no tanjon'ny reny ady reny. Mba hahafahany izy ireo misitraka ny lova natokana ho azy ampiadanana sy manangana fiarahamonina vaovao miorina amin'ny foto-kevitry ny lalàn'Andriamanitra. Satria tsarovy tsara fa amin'ny foto-kevitry ny fanompo-tsampy ny fanomponan'ny Satana no niainana tany Kanana. Efa nielan'Andriamanitra nenina ela ny ponina tao fa dia
ny fikitra tamin'ny fanompo-tsampy dia ny efarany dia ny foanan'Andriamanitra mihitsy fa mijoro ny foto-kevitry ny lalàn'Andriamanitra. Zavatra tsy maintsy hitranga koa zany aoriana. Rehefa tonga Jesosy dia vitatreo ny amin'ny famindrapo azo omena ny olona rehetra. Izay tsy naina raroatra ny fotoam-pamindrapo dia hiatra aminy ny vokatry ny fitsaran'Andriamanitra, tahaka ny nahazo an'ireo mponina tao Kanana tamin'ny nanafiany zanak'Israely azy. Tsy maintsy hipetraka ny foto-kevitry ny lalàn'Andriamanitra ary tsy maintsy ho arodan'Andriamanitra ny fanompoana ny sampy izay Satana ny ao ambadika izany. Ireo mpanoratra ny testamenta taloha taty aoriana tahaka ny Isaia dia naneho ny asan'i Jesosy ho tahaka an'izao. Raha vakitsika ny Isaia 7:7-5. Isaia 7:7-5. Hanangana ny tany indray sy hampandova ny vahoakany ny lova izay efa rava izy. Ary dia tanteraka raha-baky teny eny izany dia ampiasaina amin'izany ny fiteny izay miverina matetika eo amin'ny bokin'ny Josoa. Raha mandinika tsara, mino fa manomboka izao tsika dia hay tsara ny mampitahany zavatra niseho sy ny anton'izany aty aoriana. Tahaka ny asa nataon'i Josoa tamin'ny fizarana ny tany ho an'ny Israelita dia tahaka an'izany koa no ataon'i Jesosy izay aseho ho Josoa vaovao. Izy no manome lova ara-panahy ho an'ny Israely vaovao ara-panahy. Dia isika aty aoriana zany, dia isika izay miandry ny fiavian'i Jesosy apiditra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ny kananany lanitra. Eto dia manasanao hamakin'indray izay voalaza ao amin'ny Hebreo 7:7 Hebreo 7:7 ka hatramin'ny 7:4 hatrany amin'ny Hebreo 7:4. Lava dia lava izany fa ny ampahany ihany no vakitsika. Eto sika dia hita tsara ny fanamafisan'ny testamenta vaovao fa Josoa ilay Mosesy vaovao dia tandindona maneho an Jesosy Kristy mihitsy. Ary zany ny lohateny omena ny Hebreo 7 fampitana an Kristy sy Mosesy. Dia atomboka tsika eo amin'ny 7 avy hatrany koa arak'izay lazainy fanahy masina hoe anio raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana tamin'ny andro fakapanahy tany anefitra izay naka ny razanareo fanahy ahy tamin'izany toetra ahy ary nahita ny asako 40 taona izy. Jereo tsara le hoe ahy dia renitsoratra maneho an Jesosy mivantana zany. Laza mazava amintsika izany fa Jesosy mihitsy ingeno nitarika nanome baiko an'i Mosesy sy nitaridalana azy tamin'izany fotoana izany. Tsy hoe izy teraka tao Betlehema vao nisy Jesosy, fa averina ihany vakio tsara ny Jaona 1:1 ka hatrany amin'ny 4 dia ho hitanao fa efa hatrany amin'ny voalohany Jesosy ilay teny nentina namoronana an'izao tontolo izao. Fa tonga nofo izy dia nonona tamintsika le teraka tao Betlehema. Tsy milaza zany fa tsy nisy efa hatramin'izay izy, efa nisy hatramin'izay Jesosy. Izy no nitarika hatrany hatrany ireo mpitarika ny zanak'Israely Mosesy sy Josoa tamin'ny diany izy ireo niala tany Egipta mandra-pahatonga tany Kanana. Dia impita avy hatrany ery amin'ny 9:12 anitsika Hebreo 7:12 iza moa no nahatezitra any Jesosy rehefa nandre? Tsy izay rehetra nentin'i Mosesy niala tany Egipta va? Ary iza no nahatezitra azy 40 taona? Tsy izay nanota va ka dia niampatrapatra tany anefitra ny fatiny? Ary iza nianianany fa tsy hiditra any amin'ny fitsarany afa-tsy izay tsy nanaiky? Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany. Dia zava-nisy averina kanalesona ao amin'ny testamenta vaovao ny zavanitranga teo anivon'ny zanak'Israely tamin'ny dian'izy ireo nakany Kanana, izay tsy nino dia tsy tafiditra tany mihitsy fa niapatrapatra tany anefitra ny fatiny. Manomboka izao zany isika rehefa mamaky ny Baiboly dia anisan'ny zavatra ho hitantsika fa maneho zavatra maro lafiny maro amin'ny asa fanompoana nataon'i Jesosy Kristy ireo mpanoratra ny testamenta vaovao
ary mifanaraka amin'ny asa nataony Josoa zany. Jereo tsara ne vakio tsara. Tahaka ny nidirany Josoa tao amin'ny tany Kanana taorianany 7 taona tany anefitra, dia toy izany koa ilay Josoa tena izy dia Jesosy. Nanomboka ny asa fanompony teto tany izy taorianany 7 andro nakana fanahy azy tany anefitra. Voatahiry eo amin'ny bokin'ny Matio 4 sy ny Luka 4 zany toe-javatra niainan Jesosy zany. Ary nanomboka ny asa fanompony tany an-danitra indray Jesosy rehefa afaka 70 andro teto amin'ity efitry ny tany nisy antsika ity, taorianany nitsanganany tamaty. Vakioan'ny ny asan'ny apôstôly toko voalohany, asan'ny apôstôly toko voalohany ka ny andininy 3. Niseho tamin'ny famantarana maro taorianany jaliany Jesosy anehoany fa velona izy. Niseho tamin'ny 70 andro izy tamin'ireo mpianany mpanaraka azy zany. Niseho tamin'ny 70 andro izy ary laza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izao ny toyiny eo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 10 taorianan'izay, rehefa nilazany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy 2 lahy teo anilany akanjo fotsy, anjely ireo izay nanao hoe lehilahy Galiliana, nahoana mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Tsitsatsetsa tsy aritra ny ilazana amintsika eto fa mitovy amin'ny fomba ny akaran'i Jesosy tany an-danitra ny hidinany ihany koa, izany hoe tsy ara-panahy fa tena ara-batana mihitsy, fa saingy eo amin'ny raony lanitra izy no hitsenantsika. Tsy kasy tany tsony ny tongony, satria tsy maintsy mbola diovina amin'ny afo aloha ty tany ty. Raha miresaka ny ampitahany zanak'Israely ny eo Jordana isika dia aza adinoina fa taonge Jesosy natao batisy, ary ireo mpanoratra ny filazantsara ny Matio 7, Marka 1, asika vakina tsara zany dia nakateny avy eo amin'ny testameta taloha, ao amin'ny Salamo 2:7, Isaia 2:2, Santioniany ihany ireo fa be dehibe no hitantsika rehefa mamaky ny testameta vaovao isika, fa betsaka ny famerenana ireo teny andininy any amin'ny testameta taloha izay hitantsika ao amin'ny testameta vaovao. Ampiasaina hanehoana fa ny zavatra efa voalaza meloa dia tanteraka tokoa aty aoriana aty amin'ny testameta vaovao. Niady ho antsika ny Jesosy. Raha tsy nanaiky ho faty teo amin'ny toerana tokony nafatesako sy nafatesanao izy dia isika no foana mandrakizay ny fisitsika. Ary filazantsara lehibe ny fotoam-pamindrapo omeny antsika, mandra-pahafatitsika, mandra-pikato ny varavara-pasoavana. Ny fiainan'i Jesosy sy ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana no natonga ny Satana ho voaroka, ary izany miantoka ny fandresena ho antsika. Eo anatrehan'ireo fahavalo izay miezaka mamitaka antsika, tsy fatoantsika amin'ny famonjena azo antoka amin'ny alalan'i Jesosy. Kanefa aza donoina fa nanao planina izy, ary hisy fitsarana ho ataony ho an'ny vahoakany izay midika fanafahana azy ireo, ary homeny lova ny voavitra rehetra. Izao no vakintsika eo amin'ny Efesiana 4:5. Efesiana 4:5 manao hoe, koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy Jesosy zany dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary zany dia efa voarakitra mialohany amin'ny Salamo 7:20. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
mirary 420 ora finaritra ho anao ny awr.